Ho ampitomboina ao aminareo hatrany havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ry Tompo Rainay any an-danitra ianao le Rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, indreto izay mankalaza sy manome voninahitra anao. Miaraka amin'ireo zavaboary rehetra no forononao. Zava-dehibe aminay izany. Ary faly izay manana Tompo, Andriamanitra, anao ary Jesosy Kristy mpamonjy anay sy ny fanahy masina manavao mitari-dalàna anay isan'andro. Dia misaotra ny amin'izany Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Anio ry havana dia mbola toizitsika hatrany ny lohahevitra ny amin'ny hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny Tompo. Anio dia ny bokin'i Ezra indray no horesahana amintsika. Andeha fitinina fohy aloha ny mikasika amin'ny bokin'i Ezra. Ny heverina ry havana fa iray ihany no nanoratra ny tantara voalohany, tantara faharoa dia Ezra sy Nehemia. Ary Ezra sy Nehemia aza dia boky iray ihany koa fa taty aoriana vao nisaraka. Izy ireo dia samy mitantara ny fiverenana avy tany Babilônia, fiverenana indray any Jerosalema, any Jodia. Dia ny zava-nisy dia ny bokin'ny Hagai mitantara ny amin'ny fandroenana ny tempoly. Fa ny Ezra sy Nehemia kosa indray dia miobana amin'ny fanariana ny manda sy ny fanarenana ny ara-piarahamonina mihitsy ny fiainan'ny voaka an'Andriamanitra. Mifanaraka indray amin'izay sitrapon'ny Tompo. Ka ito amin'ity Ezra toko 10, andininy 10 sy ny faraika ambin'ny folo ity dia amin'izany hoe famerenana indray amin'ny lohan'ny fiainana ara-piarahamonina, endriky ny fibebahana sy fiverenana amin'Andriamanitra, dia izao no ambaran'i Ezra zany. Ezra toko 10, andininy 10 sy ny andininy faraika ambin'ny folo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitsangana Ezra mpisorona ka nanao taminy hoe: ianareo efa nanao izay mahadiso satria naka vehivavy efa firenena ho vadinareo ka nampitombo ny fahadisoan'ny Israely. Koa mitsoran'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo ka ataovy ny sitrapony ary misaraha amin'ny olona tompon-tany sy ny vehivavy hafa firenena. Ilay tompon-tany resahana io zany dia rehefa lasa mantsy ry zareo, lasa nentin'i Nebokadnezara tamin'ny taona 725 talohan'i Jesoa, nentin'ny tany Babilônia dia nametrahany firenen-kafa teo amin'ny firenen'i Joda io. Dia tsy aiza akory fa anisan'izany ny Samaritanina. Dia rehefa miverina izy ireo moa dia anisany nanelingelina koa tamin'ny fanorenana na ny tempoly na ny manda ireo, indrindra ny manda, indrindra ireo ilay tenenina hoe tompon-tany ireo. Dia izao zany ry havana ny hoe mahazava-dehibe indray an'ity endriky ny fiverenana amin'Andriamanitra, endriky ny fibebahany ity. Eto dia olona, eto dia resahana zany hoe vehivavy tompon-tany sy ny hafa firenena. Asiana misaraka satria nanambady an'ireny ny voaka an'Andriamanitra, nefa tsy avelan'ny Tompo nantanteraka an'izany. Dia asiany misaraka zany. Tsara marihana mihitsy, tsara marihana fa tontolo nanodidina tamin'ny andron'i Ezra zany. Izany hoe misy zany olona izay mitaonanao hanota nefa hipetrahanao foana na ankekezinao foana. Izay zany rafitiny ity tantara ity. Ka izao tsara mihitsy ny manamafy aloha, manamarika fa tsy manasaraka fotsiny, mampisaraka mifankatia kory ny tenin'Andriamanitra, tsy izany. Fa raha tsy ara-dalàna kosa ilay fipetrahanao, ilay firaisanareo, ohatra izany sanatria hoe vadin'olona na mbola vadin'olona ara-dalàna any fa tsy vita divorce sy ny toy izany ilay hipetrahana, dia izany zany ilay asian'ny Tompo amboarina aingana eto. Izay zany ny endrik'ilay izy, fa tsy hoe mampisaraka fotsiny kory ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, mety misy koa izany ny endriky ny hoe namana, olona. Rehefa miaraka nareo dia mifampitaona any amin'ny ratsy, mifampitaona hanota, mifampitaona any amin'ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, mety midoroka sy ny toy izany. Zany tsy hoe koa sarahana, fa dia azo atao tsara ny mbola mifampiarahaba, azo atao tsara ny fandray, fa ilay mifampitaona andeha any amin'ny ratsy zany, izay zany ilay tandremana etiko. Izay zany no ataoko hoe mampiavaka an'ity soratra masina ity, Ezra toko 10, andininy 10 ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, hoe misy olona zany izay mila tandremantsika, mila hiatahana
endriky ny fiverenana amin'ny tompo endriky ny fibebahana tsy maintsy etahana reny satria mitaonanao manota zany de dinio ry havana dinio amin'ny fahendrena eo anatrehan'ny tompo zany fa raha te hiroso anao de manapa-hevitra mbola avelika any tsy hoe mampisaraka fotsiny ny tompo akory fa raha misy mbola azo amboarina tsara ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de tanterao zany fa raha misy kosa tsy azo amboarina de tsy maintsy misaraka zany zay le zay havana no zaraina amintsika amin'ity an'ity fanaraka amin'ity hoe miantso amin'ny fibebahan'ity ny tompo ka dia sahia manapa-kevitra ary mba azahoanao mandroso amin'ny fahamasinana ary mba azahoanao indray mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ka andraisanao ny famindrapo andraisanao ny famelan-keloka avy amin'ny tompo. Amen. Mivavaka ary sika de misaotra anao ary zay tompo amin'ny teninao de tatano zay hisafidy tsara ny miaraka aminay arovy amin'ny naman-dratsy arovy amin'ny fitoaman'ny ratsy rehetra arovy amin'izany zay te hiroso izay tompo ka raha misy manana tokantrano mbola tsy voalamina tsara any mbola tsy ara-dalàna eo anatrehan'ny fiarahamonina sy eo anatrehanao nefa mba te hirosony amin'izany de ampio mba hatanteraka an'izany soamantsara tsy ho ela tompo mba azahoana manome voninahitra anao de amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany amen ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy amen.